fanao fanakalozan-kevitra any sokatra ny varavaram-pitonany liza dia manatona dia raisina ary enona ka dia zay tonga dia raisina enonay fa ny fanapahana hoe an-dalambe zany na tsy an-dalambe na hoe hetsika avatsy zay tsy manapaka an'izany ary tsy miditra amin'izany. Victoire tsingana natao androany zany fa dampanina hoana ilokotrana nazavany koa teo hoe atolotra gouvernement ento izany mihitsy atolotra sely gouvernement ny partenaire techniques et financiers na ny communauté internationale andefasana izay ary efa izay manaiky amin'izay izy dia otriny ahoana ohatra tsy manaiky zany moseny fifidianana inona mety inona ny fahefana ambonireo rehetra reo anjaranareo no mandinika amin'izay. Io donc azafady ny conférence des évêques teo ohatrany somary miteny hoe aloha dia mifidianana nefa ny FFK mary miaraka tamin'ny plateforme taty. Nanambary ihany koa tamin'izany kabary izany ny fijoroany ny hoe fametahana sehatra hifanankalozan-kevitra sy famelamelanana eto amin'ny antenera firenena satria aleo misoritra tozay ny tsara fa zay tsy mifanina roam-baka zany fomba fiteny ao an-tsenitsimo ao. Fifanankalozan-hevitra ihany fifanankalozan-hevitra izany no ahafahana tonga amin'izany tanjona fifianana milamina madio mangarahara ary efenrehetra. Fifidianana andraisan'ny rehetra firotsaka anjara fa tsy ho fifidianana mandeha ila na ho fifidianana binjo na fifidianana bankalina. Tafadoa tamin'ny faharoan'ny volana novambra 2024 izany volana izany izay ahitany fitambana malaza izay hitanareo manoloana anareo izao ary fitambana maro lafo iaho izay manana ny fahaizana sy ny faikefa na eo amin'ny sehatra ny fiarahamonina na eo amin'ny sehatra ny fiarahamonina tsy zavatra lazaiky aminareo ty misy vaninandro vitsivitsy zany afatry hiviketo zay hoe tena nandrasany folo andary andraikitra mba hitondra vahaolana teto amin'ny firenena. Ny vanim-potoana voalohany dia tamin'ny roa amby fitopolo sivanjato sy arivo fantatsika tsara fa tena misy mihitsy zany zava politika zany ary natonga ny vahoaka hiantso ny folo andava fa mbola tsy misy teto ambonin'ny tany zany vahoaka miantso folo andava raha tsy teto Madagasikara matetika ny eny hoe nanonga fanjakana fa ny teto ny folo andava eny natona misy manamboninahitra generaly telo tsy tanisaka ny anarana natona tamin'izany ary namaly miantso reo olonareo ka nahafahana nandamina ary nampirindra ny fiaina firenena nandritany taona vitsivitsy teo telo taona teo. Rehefa zany dia ny vanim-potoana faharoa tsotsopihina dia ny hoe tamin'ny 570 sy arivo nisy nitifitra nisy namono ny filoham-pirenena androm-panjakana mpanao lalàna misy zany ny fahavangana lehibe eo amin'ny firenena satria zany androm-panjakana voalohany zany no rava vahaolana ndray ny folo alindray dia nametaka ny atao hoe directoire militaire mba hitantana ny firenena satria tazavela banga fotsiny andrao zany androm-panjakana zay vovolana ekina ny fiaina firenena zany. Tiako ny manamarika fa zany directeur militaire zany dia telo volana fotsiny vanony fa tsy mieritseritra mihitsy hoe tazona ela zany tetonam-panjakana zany telo volana misy ny fampitana ary tamin'ny namana ny tonga ny taminy firenena. Rehefa zany dia
fotoana fahatelo sahiri dia tamin'nika mivandarom-kely tandarom-taonzany amin'isy tandarom-taonzany dia misy koa savorivory tena misy ateny efa sahira-tsaina mihitsy atandarom-taonzany dia nikoivosa hay tao amin'ny folanonda ka milaza hoe oleretsy marina fa misy ny fisaranazy momba ny lalam-pahamonjena kanefa raha ohatra ka tsy manarakaraky ny tokony ho izy io tsy maintsy aty amintsika ny ambona andrika fa tsy maintsy tsika nanao fandamina dikan'izany manana niraikitra ny folo andaly amin'ny fampanajana ny lalàna velona ary anisan'izany ny lalam-pahamonjena atandarom-taonzany no naratonga fandraisana ndraikitra milaza hoe so ataonareo takarinay ny vaovaka malagasy fa raisina rikitra eo mpanao politika fa rehefa tandray ianareo raisinay folanda miampy ao amin'ny polisy nareo mieritreritra aloha le mpanao politika fandraisana tsy topoka folanda malagasy mpanao-batana atin'izany fanilazakeo ny directeur tevonena fitsonto rehefa tambesotsay rehefa nilazandreo dia nizoto amin'ny telo-panorana sy ny roapolo oktobra no tonga tao a ny mpanao politika ny fireneny ny fiangonana sy ny sefa maro mitady vahaolana ny fipetanamina dia zao milazay tsy mivoaka ao anareo raha tsy mahita vahaolana sy le roapolo oktobra izy mita tao raiky ny telopolo oktobra dia hita ny atao hoe fanarahana teo amin'ny panorama telo andro rehefa malagasy samy malagasy no manao iandraikitra indrindra ny foloanga telo andro dia rehozana fa reny ataontsika hoe tsy etatao hoe nisabeka fa isy tokony tomono tanretika mbola miainany karazo malagasy sa malagasy telo andro dia vita dia zavakay tokony ataontsika nefa nonanravazany zay nampazay iny to fandrainytokola ary izay ny tena zava-dehibe ity tao amin'ny fanarahana mpanoramaraka ny telopolo oktobra iko dia voaza ny lalam-pahamonjena satria tsy voam-pirenena koa mbola mijanona fotsy voaza ihany koa ny efa hitany vahoaka tena nytelo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 te
Itu artinya bulan karena yang itu mana di jalan jadi katakan sebab jenis kurutan jenis menu mana tahu nak terkilang yang apa kira kalau kita itu ini akan pulang dan menarik saya kalau cuma menarik dengan ini sih sebuah Ibarat kalau kasih video itu ini sangat bagus. Arti nama bukan isi mana benar. Jadi ada yang baik tidak ada mana. Kalau yang baik itu mana benar itu dia mesti kalau bekerja kan sekolah juga dia si tahu kan dan sampai berikut itu kan dia asupkan 5 randila di sana sekolah. Siapa mana lakukan malam ini panggung di sana ada tahu dilakukan panggung apa jadi kayak apa namanya ini direktur sertifikat kita sekian jangan keluar entah panggung bakasan datang panggung ada kira-kira kue panggungan panggung fakta bangunan apa dia nak mesti nak pilih akan kuis sahabat Indonesia. Orang logik kita tiba-tiba ni kampung akan dari urusan psikologis di sini kita tak boleh. Jadi marilah ulah bila itu kalau katakan kita tak boleh. Logik yang terlalu psikologis. Ucapan adanya itu guna misi antara kita si lihat efek kayu aktivitas baulah natuka baik dengan itu mina silamina asalnya kena dia katanya kena sahaja ini kalau dia punya cacing saya tahu orang tu silamina orang tu menggarang orang tu kamarina siapa pun kuat dinci dan ini nak kamarina jadi pengpenuhan gambar ini nak penjelasan dan bukan nyata kita nak orang jauh dia apa mela bela nak cukup jadi ni cuci nak sahaja dia nak cuci ada cuci ibadah yang luar
tsara ny tantarany folo alin-dahy fa manana andraikitsy izy manana didy izy amin'izany tadiavana vahaolan'izany ary tokony mipetraka tsara ao anatin'ny saitsy folo alin-dahy atapetsika fa na dia mantokolono raha mbala ao anatiny dia satria hoe matoa mahita vahaolana dia satria rotaka tsehatra amin'ny famana olana ny folo alin-dahy ary zay ihany zany ny antony tenenako aty dia ho iaho hoe amaranako ny tomoko dia hoe atsipy ny tena aleopolo mahalala mika ho an'izazanako amin'ny folo alin-dahy ary atsipy ny tady eny avantinenty trafikeny manahero ny fanendena malagasy ambava omana ampony hevitra